Mbola tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fambolem-bary sika amin'izao fotoana izao manerana ny faritra maro. Manoloana ny toe-java-misy toy ny haintany sy ny vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo dia nijery fotony ny zava-misy marina teto amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny ministry ny fambolena ny fiompiana ary ny Jona sy ireo mpiara-dia taminy. Tsapa fa misy ny olana. Ny ankapobeny zany tena mampiahiahy be mihitsy zany ty lemaka loatra ty no ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ilay bassin versant le sandrika rehetra zany tena efa tsisy ala intsony e. Tena mila ezaka ngeza be zany tsika mahakasika an'iny aloha. Tena ankapobeny zay satria raha mijery tsika ny fahavoazana rehetra eto Alaotra dia avy amin'izay ilay fasika sy ilay atsanga any anatin'ilay renirano izay tena nareo zao miteny teo fa lasa mitovy ny avo ny tanimbary sy ilay renirano izay tsy ohatr'izay izy hatramin'izay. Zay aloha zany tena mila eritreretintsika tsara zay, tsy maintsy andraisantsika fanapahan-kevitra, andraisana fepetra amin'ny ankapobeny zay. Anisany notsidihana ny teto amin'ny todi-drano Anony izay manondraka lemaka hatrany amin'ny 209,000 hektara ary miantoka ny 530 isan-jaton'ny vokatra ho ana Alaotra. Eo ihany koa ny fitsidihana ny fifoloa izay vaky. Fahasimban'ny tontolo iainana aloha ny hita hoe tena teraka impact tamin'le canal de drainage satria efa tsy hetsin'ny atsanga, efa tsy fantatra intsony aiza le drain. Orana kely azo lazaina hoe tena tsy ampy ary nandroatra korana hatramin'izao efa vaky sady ilay ariana valona. Ka raha ity raha sanatria hoe mbola misy orana mafimafy fotsiny dia tena mampanahy, tena atahorana mihitsy ny avakisany. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny toha-drano Sahamaloto efa 80 taona no vita nefa tsy nisy fanamboarana firy ary efa mena hatrany amin'ny 10 tapitrisa metatra toratelo ny adirin'ny rano noho ny fisian'ny fasika raha 330 tapitrisa metatra toratelo zany teo aloha. Tamin'ity taona ity zao 20 novembre no 25 novembre no kafanany rano, 20 décembre dia fa ritra sady dika zany eo amin'ny roa tokom-bolana mahery dia tapitra dia tsy mahavitany taom-pambolena mandalo faserano ny tantsaha. Manoloana ny olana misy nandray andraikitra ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny Jona. Fa ny tena maika zany amin'ity taona ity zany mba hamonjena ny taom-pambolena tsy maintsy amafisitsika ty le travaux d'urgence ty fa mila manao anina reo zany, manao étude plus approfondie zany le tena hoe travaux confortatifs atomboka amin'ity taona ity zany le presse rehetrarehetra reny zay tena hoe zay tena maika zany mba ahafahantsika planifientsika ao anatin'ny asa maika, tsy maintsy ataontsika rehefa vao afaka hidirana, afaka atao atomboka le asa zany. Marina fa ifarana ny 15 febroary ny fanetsana amin'ny ankapobeny eto amintsika.